avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotranao vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotranao ny vaovao. Lafo ny zavatra maro no tsy maintsy adinina sy tadiavana vahaolana maharitra raha tiana ny ampitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy eto Madagasikara. Teboka iray lehibe ifaran'ny kolotsaina sy ny mahamalagasy amin'izany ny resaka fandovana. Mitaky ny voan'ny tena marina mahakasika ny raha nahafatin'ny ben'ny tanànan'ny komuna Makatapoangy, distrikana Ambatofinadrana ny fianakavian'ny maty raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Tsy marina kosa ny filazana fa isan'ireo namonina afaty anirasazina rindra ny anatany iray hoy ny fanazavan'ny reniny. Filalovana baolina kitra androany no nentin'ireo mpikambana eo anivon'ny femme amputée Iraka Malaky nankalaza ny andro ny 20 Martsa. Nasehon'izy ireo nandritra izany fa tsy sakana ny fahasembanana ary afaka manao fanatanjahantena toy ny rehetra ihany koa ireo olona manana fahasembanana. Anjaran'ny fanjakana no miantoka sy manome mpisolo vava ireo olona sahirana rehefa hiatrika fitsarana. Ankoatr'izay, anolotra sosokevitra hanovana ny rafitra amin'ny feny fitsarana ireo mpisolo vava ny ho lafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara hoy ny filohany nandritra ny fanokafana ny tao-piasana 2024. Any ivelany, tafiakatra 700 mahery amin'izao fotoana ireo sivily namoiny ainy ao Syria, vokatry ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo vondron'olona mitapy-adina izay manohana ny filoha sirianina teo aloha Bashar al-Assad nanomboka Omaly araka ny tatitra ny mpanara-maso ny zon'olombelona. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny ity alina ity. Miaraba antsika vehivavy ihany koa natratra izao andro ny 20 Martsa izao. Manasa antsika rehetra ary hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anboantsika ny fampahalalam-baovao lafin-javatra maro no tsy maintsy adina sy tadiavana vahaolana maharitra eto Madagasikara. Raha tiana ny ampitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy, teboka iray lehibe ifarany kolotsaina sy ny mahamalagasy amin'izany ny resaka fandovana ary ahoary ny matoan-dahatsoratra. Nomena toerana nitodian'ny fomba fijery manokana ny vehivavy tamin'ity androany ity fankalazana ny 20 Martsa. Ahitaky sy antsoavo amin'ny fitovian-jo no nirosona tamin'izany. Amin'ny ankapobeny mitovy ny zo ny vehivavy raha mitaha amin'ny lehilahy. Misy anefa ny fahasamihafana misongadina raha ny eto Madagasikara manokana. Niara-ny fanavakavahana ny vehivavy teo amin'ny sehatry ny asa, ny fombafomba isan-karazany, ny famindrana ny fizakana zo pirenena makany amin'ny zanany ary ny fandovana. Mbola misy faritra aza atao antery ny fanambadiana ka izay vivady omena n'ilay vehivavy no tsy maintsy hovadiny. Mbola misy ihany koa ny faritra tsy resy lahatra amin'ny fampianarana ny vehivavy ary ny faritra hafa tsy misakafo ny vehivavy raha tsy efa voky ny lehilahy indrindra ny ao an-tokantrano. Isintonana ny saintsika manokana androany ny resaka fandovana. Misy faritra ary mbola misy zany ankehitriny tsy mandova ny vehivavy. Raha ny lalàna manan-kery eto amintsika ihany koa dia any amin'ny laharana fahavalo no misy ny vady raha misy resaka fandovana. Raha ny filaharana, ny zanaka ny voalohany, faharoa ny zafikely, fahatelo ny ray aman-dreny, fahaefatra ny mpiray tampo, fahadimy ny zanaky ny mpiray tampo, fahaenina ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreny, fahafito ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreny, ary eo amin'ny toerana fahavalo ny vady ary fahasivy ny fanjakana. Izany hoe raha ny voalazan'ny lalàna, raha toka tsy niteraka ny mpivady, ny avan'ny lahy no mandova alohan'ilay vadiny ka any amin'ny laharana fahavalo no misy io vadiny io raha tsy nisy fifanarana vita talohany nahafatesan'ilay rangahy. Raha ny fampiteraka kosa izy mivady, vao mandova ny atsasaky ny fananan'ny mpivady ny vehivavy maty vady. Efa nisy vinavina sy tolo-dalàna nirosona antsiny izany fomba fijery izany ka naroso ny sosokevitra tamin'izany fotoana ametrahana ny vady hoe amin'ny laharana fahatelo raha ny resaka fandovana ihany.
izany hoe ny zanaka ny voalohany, faharoa ny zafikely, ary eo amin'ny fahatelo ny vady, faefatra ny ray aman-dreny sy ny sisa. Aiza ho aiza zany amin'izao fotoana izao, ity resaka fandovana ity izay miteraka olana goavana eto amintsika hatr'izay ka hatramin'izao. Tsy ny fandovana fananana ihany, fa indrindra ny resaka tany. Efa voasoratra mazava, fantatry ny mpiarahamonina tsotra izao fa iranona no mpandova, saingy mbola misy samy joro milaza ho tompony tany ihany aty aoriana. Efa fantatry ny be sy ny maro fa ny fianakaviana tahaka izao no mipetraka sy nanajary io tany io tamin'ny nataona maro, saingy mbola nisy sa manesotra milaza ho tompony tany ihany. Midika izany fa tsy misitraka ny zony amin'ny mahampandova azy ny akamaroan'ny malagasy voaendaka ary voaisotra teo amin'ny tany sy ny toerana no hajariany. Efa nyroso niezaka nitady vahaolana manoloana izany ny fitondrana ny fandimby, saingy nijanona olana hatrany izany fanesorana ny mponina teo amin'ny tany nivelomany sy no hajariany izany. Nipetraka olana hatrany satria ahoana tokoa moa no azoana vokatra hafa raha toka ny fomba fanaony teo aloha ihany no averina. Any ka ny malagasy tsy vaky volo no mizaka ny tserany ainy, voatery miala amin'ny toerana nilatsahan'ny tavoniny izay manana ny asina ho azy sy mifamatotra amin'ny maha-malagasy azy. Ny olo-pirenena miezaka manatsara ny fiainany sy ny hoavin'ny taranany no voailika, tahaka ny zava-misy ainany ny akamaroan'ny malagasy ankehitriny, manoloana ireny tetikasany mpitondra fanjakana isan-karazany ireny. Mitaky ny voany tena marina mikasika ny rarana fatiny ben'ny tanàna ny komuna Mangataboangy, distrikina Ambatofinandrana ny fianakavian'ny maty raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Tsy marina ho izy ireo ny filazana fa isanamonina fatany rasazina rindra ny anadainy iray ho ny fanazavany ireny. Arahoary ny fanadihadiana mikasika izay hoentiny irina fitiavana. Olona miisa 17 no nahiditra mimponja vojimaika voaroiroy tamin'ny raharaha famonoana ny rasazina rindra izay ben'ny tanàna ny komuna Mangataboangy atao aorian'ny fiakaran'izy ireo fitsarana. Ankoatra ireo 12 izay ahitana olom-boatendry sy olom-boafidy teo aloha, tafiditra ao anatin'ireo olona nampidirina mimponja ireo ihany koa ny anadahin'ny rasazy iray izay zokiny raha ny angom-baovao azo. Manoloana ny vaovaony paritaka ao anaty tambazotra sosialy momba ity raharaha ity, mangataka ny hamoahana ny tena marina ny fianakavian'ny maty mba hahafantarana izay tena tompon'antoka anamono ny ben'ny tanàna rasazina rindra hoy ny reniny. Mba jereo rehefa reny aho, reny toanao, toany reny malagasy rehetra, niezaka, tena niezaka nampianatra an'ireo zanako reo mba ho fanilo, ho fitaratra an'io komina Mangataboangy io. Tsy izay anefa ny zavatra niseho taminay, von'olona zao mbola ampiana gadra ihany koa any mpiray tapo, koa dia apetrako ampelantananareo zany rehetrarehetra zany fa malahelo, maharary ary tena maharary ny foko fa miresaka aminareo zao. Tsy fantako tsony izay ataoko sy izay rehetra ho toy ny fiainanay, dia mangataka aho zany mba hivoahan'ny marina ny tena marina amin'ity raharaha ity. Manoloana ny fivoizana sy famoahana ny anaran'ny anadahin'ny maty ao anaty tambazotra sosialy ho isan'ny presy kombakomba tamin'ny famonoana ity ben'ny tanàna ny Mangataboangy ity, miantso ny tompon'andraikitra ny fianakaviana mba hamoaka sy hampafantatra ny anaran'ireo olona miisa 12 hafa voaroiroy tamin'ity raharaha ity. Ny fangatahako dia maninona ny anaran'ny zandriko no fatadaza ao anatin'le famonoana any zokiko vavy raha ny varivony na rindrany aina, ary mba mangataka aminareo aho maninona tsy avoaka ireo olona 17 tafiditra ao anatin'ny afera rasazina rindra, mba mangataka izaho mba amoahana ireo anaran'ireo miaraka amin'ny sary sy ny anaran'ny zandriko izay efa fatanareo raha tia narivony ainatsitroaina. Nandiso ny filazana fa anisan'ny namonina faty any rasazina rindra ny anadahiny ny reniny androany ary mitaky ny amoahana io anadahiny io ny tenany. Abetsaka ny vaovao miparitaka sy mifamaofao amin'ny tirarana hafaty any rasazina rindra ity ka andrasana ny toy ny fanadihadiana ataony manam-pahefana amin'sahana ny raharaha. Ako ny fankalazana ny andro ny Valomaritsa kosa indray, tsy neken'ny prefet n'Antananarivo ny Diabe fa nionkefitra tokony ho tanteran'ny randrana sindikaly androany. Mitoetra anaraka izany sakatsakana sy fanavakavana eto amintsika ka ny hafa homena malalaka, ny sasany kosa sakana nankilan'izay fanadihadiana.
dia be mamakivaky tanàna niainga teo 67 hectares akazomanga atanimena soarano miazo an'ny petite vitesse knapsapeflo andavamamba ary mifariny aty 67 hectares no etsika tokony ho nentin'ny randrana sindikaly nanamarika ny andron'ny vehivavy 8 martsa androany nametraka fangatahana teny amin'ny préfet izy ireo mialony fotoana no lavin'ny préfet n'Antananarivo anefa ny fangatahana izy ireo tsy manana fahafahana na fahalalahana anatanteraka ny faneho-kevitra an-dalabe momba izay zony vehivavy izay ity sindika ity no antony tsy nanomezana lalana raha ny fanazavany filohan'ny randrana sindikaly zay kosa tsy maintsy miteny na dia miariary ara zany no fanakanana avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe tsy mahazo miteny anareo randrana sindikaly tsy mahay miaro an'izany zony vehivavy zany nareo ary tsy fantatrareo zany zony vehivavy zany zay zany raha tsorina ny valy-tenina ataony hoe tsy fantatrareo zany tsy fantatrareo mahakasika an'izany hoe inona ny filan'ny vehivavy inona ny fijalian'ny vehivavy inona ny zony vehivavy zay zany navaly ny préfet ny fangatahana izay nataony randrana sindikaly dia te anontany tena ko hoe fantatry préfet hoe empolo isanjato ato anatin'ny randrana sindikaly mikambana ato anatin'ny randrana sindikaly ane ka vehivavy tsy tontosa noho izany ny diabe no kasain'izy ireo atao ka voatery teto amin'ny fohibe toerany 67 hectares no nankalazan'izy ireo ny andron'ny vehivavy nahintsy ny randrana sindikaly nanambara fa fanetsakitsahana ny zony vehivavy izao fanakanana azy ireo tsy haneho hevitra an-dalabe izao mbola betsaka ny zony vehivavy miasa ny anivon'ny orinasa tsy voaja amin'izao fotoana toy ny erisetra mianjady azy ireo ny tsy fanomezana karama araka ny tokony ho izy na tsy fahazahoana congé ny tsy fisitrahana ara-pahasalamana sy fiahinany ara-pahasalamana ho iatrano ny fanazavany ho an'ny sindika amin'ny fanjakana mihitsy no tena tsy manaja an'izany hoe manitsakitsaka an'izany hoe zony vehivavy zany na inona ho tenenina sy hetsika ataon'ny fanjakana zany dia miariary zao fa ny fanjakana mihitsy no manitsakitsaka an'izany zony vehivavy zany zay mahatonga anay manao ny adisisika ny hoe soniavo ilay fifanarahana iraisam-pirenena laharana fa 700 izay mahakasika ny hoe fanafoanana ny herisetra eny amin'ny toeram-piasana io tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ny vehivavy aloha zany ny tena hiarany herisetra betsaka indrindra ankilany tsy tokony hijanona ny fankalazana fotsiny ihany ny andro an'io hoy ny fisemare fa tokony hisy vokatra sy tsapain-tanana amin'izay fampananana zony vehivavy izay eo am-panatanterahana ny asany thème na hoe lohahevitra mahakasika ny vehivavy syndikalista sy ny tontolon'ny asa misy ny vehivavy voasakatsakana amin'ny resaka fanatanterahana ny asa mahasindikaly azy satria ao aloha ny eo amin'ny resaka fianakaviana eo ny resaka vady indrindrandrindra satria matetika anareo lehilahy hoe tsy mahazo manao an'izany ny vehivavy tsy mampivelatra mampivoatra ny vehivavy ny fidirana amina sindika fety vehivavy ankalazainy fa miaraka aminay koa ny lehilahy miralenta dia farimbona ary tsy mavitenina ny mandeha tokana raha vehivavy fotsiny misy tsy vita ny vehivavy raha lehilahy fotsiny misy tsy vita ny lehilahy atao arena zany ny fahasamihafana ka tokony ifameno fa tsy tokony ifandrafy ankoatra ny etsika sindikaly nanatanteraka fambolekazy ihany koa ny fisemare Filalovana baolina kitra androany no nentin'ireo mpikambana ao amin'ny Famampute Iraka Malaky nankalaza ny andro ny 8 martsa tamin'ity androany ity nasehon'izy ireo nandritra izany fa tsy sakana ny fahasembanana ary afaka manao fanatanjahantena toy ny rehetra ihany koa ireo olona manana fahasembanana tsy ara soarvelo no mitatitra any Tsiprian izay tsy sakana tsy hivoarana sy anatanterahana ny asa fanao amin'ny andavanandro ny fahasembanana hoy ireo vehivavy ao amin'ny fikambanana Famampute Iraka Malaky eto Antananarivo izy ireo izay mbola hiara ny faniliklihany endrehetra eny amin'izao fotoana afaka manao ary mahavita ny fanaon'ny olon-drehetra ny akamaroan'izy ireo na eo aza ny clé manana ny hira ny fanazavana eo anatin'ny fiarahamonina moa zany amin'ny olona manana fahasembanana indrindra izay amin'ny Famampute dia tena misedra olana izay ao
anatin'ny fiarahamonina dia misy ny manilikilika anay rehefa misy ny zavatra mba hoe iraisana atao dia manambany anay sy manilikilika foana hoe tsy mahavita izahay nefa izay dia maneho fa mahavita ny zavatra rehetra izahay. Anatin'ireo izao misy ankizy miasa ary mahavita mahay manao taozavatra, mahay manao asa tanana. Dia ohatr'izay ihany koa ny anatin'ireny orinasa ireny misy ny fanilikiliana dia izay no mba iadivanay mihitsiny hoe aza atao ny fanilikiliana sy ny fanambaninanay fa izay koa dia olombelona mitovy amin'ny rehetra ihany mahavita ny asa atao rehetra izahay. Tamin'ny alalan'ny taranjabaolina kitra no nanamarian'ireo vehivavy fiapikambana ao amin'ny famampute iraka malaky ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany. Asehon'izy ireo amin'izany fa afaka manao fanatanjahantena ihany koa ny olona manana fahasembanana. Zay na dia ao anatin'ny fahasembanana ary ny ankizinay aminatin'ny amputation dia afaka manao sport ihany koa. Dia le sport ataonay zany dia football amputé dia anao an'izany zay androany. Afaka mankalaza foana zany zay ninona zavatra misy eo amin'ireo ankizinay ireo. Betsaka ny zavatra azonay aseho moa fa zany fa ny football no ataonay androany. Ho an'ny Ramanjaka Arivony fifaliana izay manana fahasembanana ara-batana, ankafizany manokana ny filalaovana baolina kitra. Toy ny olon-tsotra rehetra ny fiheverako ny tenako rehefa eny an-kianja ho izy ka tsy ataoko sakana hiazakazahana na andakana baolina ny fahasembanana. Amiko izany tokony tsy atao sakana mihitsy le fahasembanana fa ny olona rehetra mitovy daholo. Fa tsisy hoe samihafa izany fa madoma men'Andriamanitra ohatr' izany dia tokony hoe tsy hanana iay mihitsy fa vitany hafa vitanao. Izay amiko le izy. Izany nanao baolina teo izao tonga dia raisiko hoe ohatran'ny normal rehetra tsy nijeron'izany fa tonga dia noetiko hoe zaza satria ilay zany dia ataoko ohatr'izay le izy. Iny sy ohatr'izay zany ianao hoe rehefa tady anjera dia ohatra miato kely aloha fa tsy tonga dia manenjika be an'iny. Ohatr'izay ny teknikako dia haiko miaro ny tenako. Arovako tsara dia amin'izay tsy mijery. Tsy amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ihany miezaka mivelatra amin'ny lafiny rehetra ireo vehivavy manana fahasembanana ankehitriny. Tsy ampy fanohanana izy ireo ary herisetra lehibe ho azy ny fanavakavahana sy fanilikiliana atao azy ireo manoloana izany. Nafana ny fety fankalazana ny Valomartsa ho an'ny commune Merimandroso, district Namboja Atrimo, tafita ihany koa ny hafatra ho ny mpikarakara ny hetsika tamin'ity androany ity. Ny teo anivon'ny commune izay voasamba no nahitana izany fankalazana ny Valomartsa izany tamin'ity taona ity. Gaeton Andriatsilavo. Nafana ny lanonana teto amin'ny commune Merimandroso, district Namboja Atrimo nandritra ny fankalazana ny Valomartsa androany. Nandray anjara avokoa ny rehetra na tanora na olon-dehibe na zokiolona hatramin'ny raim-pianakaviana azy. Ity commune ity izay ahitana fokotany misy sa 20, tantsaha avokoa ny ankamaroan'ny mponina ao aminy ary voasambany tamin'ity taona 2024 ity vao nisy io fankalazana ny Valomartsa io. Zava-dehibe io zany dia mba mitovy vahoaka vehivavy rehetra any amin'ny faritra zany zay fa hatramin'izay zay dia ohatry ny akilabao. Fa ankehitriny kosa zany zay dia efa mba mifoha amin'ny torimaso e. Miposaka ho anay androany zany mahasoa izany Valomartsa zany fa na ny olona ara-tsy be da be mbola tsy mahafantatra. Indrindra moa fa na ny tenanay ara moa zany dia izao mihitsy voasamba mankalaza ny Valomartsa. Fianakaviana vehivavy rehetra eto Merimandroso zany dia vonay fanolotanana sy hanao iroso amin'ny fikamanana zany zay ivondrona ho ray. Na dia atao hoe sampatsapana be da be na atoko-pivavahana na atoko-ninona zany zay dia tsy mifidy fa tonga dia Merimandroso ihany ny anarana isaroranay. Avondrona araka izany ny hery ho an'ireo vehivavy ao Merimandroso ka hijoro vehivavy manana herim-po, feno fikirizana, mampitraka raha misy fahankiviana, oloharano-pitiavana tsy mety ritra ary indrindra horeharehan'ny tokantrano sy ny fianakaviana ary ny fiarahamonina raha ny fanazavana. Mankahery ireo vehivavy rehetra ho izy ireo nanafatra indrindra amin'izao fankalazana ny Valomartsa izao. Ninona menjady amintsika vehivavy zany dia mila mitrakotsika vehivavy, tsy mora kivy, tsy mora kamokamo fa miatrika izay adidy anjara eo amin'ny fiainana rehetrarehetra satria vehivavy no rehareha mandeha raha vakiany lalana moa ao anaty tokantrano raha vakiany tokantrano ka n'izany dia mirary soto ho an'ny vehivavy rehetrarehetra manerana izao tontolo izao mankalaza ny andron'ny Valomartsa ity. Amin'izao andron'ny Valomartsa izao
manako akoeran'ny tany ny feon'ny vehivavy mitaky ny fitovianjo sy ny fanomezana asina ny toeran'ny vehivavy. Mbola lavitra ny lalana tongoavana amin'izany indrindra ho antsika eto Madagasikara ka mila fanomezan-tanana sy fahavononana avy amin'ny tsirairay. Iady ny azony vehivavy ny zony toy ny fandovana, ny fanambadiana tsy atao ankery, ny zo hianatra sy roso amin'ny fanabeazanaizana no tanjony fikambanam-behivavy Grand Sud-Est. Ireo tranga ireo izay mbola misy any an-toerana ary misakana ny fisitrany vehivavy ny zony raha ny fanazavana. Fanampanazavana. Misy izy tsy ananany vehivavy na tsy nanana. Ohatrany hoe ny mandova any tsy mandova ny vehivavy. Dia faharoan'izany misy koa mbola fanambadiany atery ary fanambadiany mbola kely dia fa alefa indray aman-dreny manambady tokony zavatra hoediany koa zany. Maromaro ohatran'izany zany ny raha edianay mba azahoana izy raha misy zazavavy misy zazalahy zazavavy ny ampianarana dia koa izany koa ny mahakasiky ny fahasalamana sy mene vady magnano fisaha fa magnano mba hagnano fisaha eka ity manao fanabeazana azy dia hoe hagnano makorely anao zany dia sy avelany zo ohatran'izany zany teny edianay fa indrindra ny resaka fandovana mba te handova zahay vehivavy ary irinay mba legiféreny izy io zany ataon'ny fanjakana mba hoe reto vehivavy reto mampalainy loatra mba tokony anao zaramira miaraka amin'ny anadany raha misy milova zaray. Mbola mikasika izay fankalazana ny andro ny valimaritra izay hatrany. Niavaka ny fankalazana ho an'ireo vehivavy tao amin'ny fatra vakinankaratra tamin'ity taona 2024 ity. Omaly zomano efa natomboka ny fankalazana ka tamin'ny alalany hetsika maro samihafa tahaka ny rodobe no nataon'ireo vehivavy ary mamarana ny hetsika ara-pahasalamana sy fampiofanana makasika ny zon'ireo vehivavy ialana amin'ny herisetra no nanehoana izany tany an-toeran'ny fanadihadiana. Tony tany faritra hafa eto Madagasikara dia anisan'ireo faritra nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ireo vehivavy ihany koa ny teto amin'ny renivohitra ny faritra vakinankaratra. Izany dia nitanterahana teto amin'ny manoloana ny positra malagasy teto Antsirabe ary natrehan'ireo fikambanam-behivavy maro isan-karazany avy amin'ireo sampandrara samihafa sy ireo manam-pahefana. Niavaka ity fankalazana ny andro ny vehivavy ho an'ny teto Antsirabe ity satria dia efa natomboka ny zoma faha-7 volana Martsa 2024 lasa teo ny fankalazana tamin'ny alalan'ireo hetsika marobe toy ny rodobe nataon'ireo vehivavy ary narahina hetsika ara-pahasalamana sy fampiofanana mahakasika ny zon'ireo vehivavy ialana amin'ny herisetra ka tonga amin'izao andro ny fankalazana ny valimaritra izao. Taoriny fanamarina ny fankalazana dia nomena lanja manokana ireo vehivavy voafonja teto amin'ny fonjana Antsirabe ka nisy ny fanampiana sy ny fitsojovana azy ireo manokana raha ny fanazavana. Tsy avelantsika irery izy fa na dia aty voafonja aty ary izy dia mbola manana azo ihany ihany koa izy afaka mba misitraka izay etomanana dia mena hery sy fankahirezana izy ireo to. Fanomezana mena azy ireo marobe ao ny bodofotsy ao ny akanjo ao ny vary ao ny menaka ao ny fitaovana hoentin'ny vehivavy bevoka hiteraka dia ao ny akanjo zazakely. Araka izany dia tao anatin'ny filaminana tanteraka no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy manteto amin'ny distrikana Antsirabe voalohany fatra vakinankaratra ary nisy ny fiarametan'ireo vehivavy rehetra teto Antsirabe nanome lanja manokana ity andro natokana ho an'ny vehivavy ity. Izay ny tany Antsirabe fa mbola maro ihany koa ny zon'ny vehivavy tsy voahaja ho fianaran-tsoa amin'izao fotoana araka ity fanadihadiana manaraka hoentiny haingo rakotiny irina ity. Mbola mijanona ho fitakiana ihany aloha hatreto ny fitovian-jo izay hiadiana rehefa valimaritra tahaka izao. Toa zary resaka fotsiny ilay hoe mira lenta satria dia tsy voahaja aloha izay hoe vehivavy mahaleo tena izany. Amin'izao aloha dia hita hoe mbola sy dia miatra tsara le zony vehivavy sy ny zatovovavy. Ohatra hoe amin'ilay resaka rano fisotro madio amin'izao zany tena sarotra be le rano dia lasa riam-pasakana be ary no fakana rano. Ny vehivavy manana fahasembanana nefa ny tompony tokantrano dia sarotra be le hoe ary andoha rano be ary izy ny maka rano. Dia anankiray ihany koa amin'ny resaka transport sarotra be ho an'ny vehivavy manana fahasembanana ny miditra resaka bisy satria tena amin'ilay sisika tsisy toerana voatokana. Ny zo tena takinay dia eo aloha zany ny zo fananana arakasy dia anankiray ihany koa ny zo ara-pahasalamana. Indrindra zany tena hoe manahirana ny vehivavy manana fahasembanana amin'ilay fitondrana voka. Izy aloha aminay manokana amin'ny senamama dia tsy mitovy zo mihitsy zany. Tsisy mihitsy ny fitovian-jona dia manao ezaka manao hoana ary satria
sarosaritra zany mitovy zaony olona rehetra zany ohatra fotsiny zany miresaka tokantrano za tsy hitovy zao amin'ny vadiko na oviana oviana satria izy lehilahy izy ny lohan'ny tokantrano izy no mitantana ny tokantrano na dia maro ara ny ezaka atao koa mety mampidibola maromaro noho izy mampiasa trano ana mpanasa lambana dia mba ohatra hoe mahita vola bebe kokoa noho izy nefa voatery tsy hitovy zao mihitsy ny aloha lafitrezaka raha mbola eto Madagasikara satria dia toa amin'izany fitakina ihany izany isaky ny valomarsa tahaka izao ekena fa efa maro ireo fikambanana izay miezaka mampisongadina ka afaka mampisongadina fa afaka mahavita ny vitan'ny lehilahy ny vehivavy nefa dia mbola avovetra ihany zany maro ireo sakana na eo amin'ny fomba mampanao na koa eo amin'ny arabatana ihany aza na izany aza nefa dia maro ireo hevitra ny songadina fa tsy mena mita amin'ny lehilahy ny vehivavy na afaka ny mitondra ny anjara-biriky ihany koa amin'ny resaka fampandrosoana raha tsy resaka afa-tsy ireo fotsiny isika dia lafy vaovao iny ihany koa no entina miseto anaty ny dokavarotra vetivety aza misaraka aminay ary tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Mafana be ny andro fa mbola mafana lavitra noho izany miaraka amin'ny Canal Plus. Tantara mampientanentana sy mampitaitaina, tantaram-pitiavana, miomana fa ho feno fafinaretana ny tontolo andronao miaraka amin'ireo fandaharana maro be. Aza miandry atao vaingana ny réabonnement amin'ny tolotra misy anao ary mazoto Canal Plus 520 andro maimaim-pona. Raha mbola tsy mpanjifa Canal Plus 5 sy 10 alina ariary monja miaraka amin'ny tolotra access kit complet efa anatin'izay ihany koa ny safa. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao etsika maro samihafa tamin'ity androany ity no nentina nankalazaina ny andro ny valimaritra isan'izany ny fampianarana self défense na ny fahaizana miaro tena ho an'ny vehivavy mpandrarà no sady ireny mpianakaviana tetsy alarobia ambony loha ny fiarovan-tena izay ilaina dia ilaina tokoa amin'izao fotoana indrindra manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny fanadihadiana. Ilaina ny fahaizana miaro tena anatin'ny fotoana fohy sy aingana indrindra ho an'ny vehivavy manoloana izao firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny izao. Antony mahazava-dehibe ny tokony hianarana ny self défense ampihenana ny loza sy ny vavoazana mety hiatra raha ny fanazavana. La situation actuelle sur Madagascar ou ailleurs, pas que à Madagascar, je pense qu'on a tous besoin d'avoir un minimum de connaissances en self défense. Raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana na any ankafa tsy
tsy eto Madagasikara ihany mieritreritra fa tokony hanana fahalalana na teknika na dia kely azy amin'ny fiarovantena ny tsirairay indrindra manoloana ny tsy fandriampahalemana ny tsatokantsy sy ny sisa ho ahy manokana raha mahafeny fihetsika fiarovantena iray sika na dia kely aza dia afaka mamonjy aina mila mitandrina ihany na dia izany aza satria tampoka ary tsy fantatra ny haven'ny fanafihana. Les attaques sont inconnues. Ankilany tokony hay ampiasa ireo fitaovam-piadiana entina miaro tena ihany koa ireo mpianatra self défense ahafahana miaro tena anatin'ny fotoana fohy. Mialohan'izay tsy maintsy foazina ny réflexe na ny mahaolona ao anaty ho iatran'ny fanazavana. Mianatra arina izahay fa le fanoazana mahaolona anao aloha tena zava-dehibe mba hahafahanao manana an'le anticipation. Zay mantsy ny tena ilaina fa ny conflit sy ny affrontement zany efa aoriana zany fa matoa ianao tonga aminao le affrontement na fandona amin'olona anankiray na olona maromaro dia efa misy cercle de sécurité efa passé zay dia ampianarina le olona aloha mianticiper fa rehefa tsy maintsy dia zay vao mampiasa ny teknika izay nampitaina tany. Tsy aivina fampianarana ireo teknika fiarovantena na ny self défense tamin'ity andro ny Valmartsa ity no nentin'ireo vehivavy mpandrara sasany tetsy Alarbi ambony loha nentina nankalaza ny fetin'ny vehivavy. Fanjaran'ny fanjakana no miantoka ny sy manome mpisolovava ireo olona sahirana rehefa hiatrika ny fitsarana. Ankoatra izay, anolotra sosikevitra anovana ny rafitra mifeny fitsarana ireo mpisolovava no lavitry ny mpisolovava eto Madagasikara ho ny filohany nandritry ny fanokafana ny tom-piasana 520 arahoary ny fanadihadiana makasika izay. Betsaka ireo olona tsy manantsiny fa voaelika sy voasazy eto amintsika noho ny tsy fampiany enti-manana hietrehina ny fitsarana. Manampitrotrika ihany koa ny kolikoly ataon'ireo mpiasa ny fitsarana sasany. Raha ny lalàna eto Madagasikara, manana zo arovana ny olona iray rehefa voapanga. Izany hoe, na tsy manambola aza izy, anjaran'ny fanjakana ny miantoka ny mpisolovava hiaro azy. Amin'izay kosa, mandolona tsakemboka eo anivo no lavitry ny mpisolovava ny fanjakana, tamby ny fanendrena an'ilay mpisolovava. Ny any amin'ny ady madio ny lalàna dia milaza fa anjaran'ny fanjakana no mampisitraka ny olona izay marefo dia manampy azy amin'ny fampidirana raharaha ety amin'ny fitsarana na fiarovana ny tombotsoana ety amin'ny fitsarana. Iny ilay atao hoe aide juridictionnelle. Any amin'ny adeloka, amin'ny adeloka tsotra raha ohatra ka ilay olona enjehana ka mety higadra maherin'ny 5 taona dia tsy maintsy omena mpisolovava na dia tsy manana mpisolovava. Raha ohatra koa ilay olona enjehana any amin'ny adeloka bevava dia tsy maintsy omena mpisolovava na dia tsy manana mpisolovava. Dia iny ny lalàna misy amin'izao fotoana dia anjaran'ny fanjakana no tokony mandoa ny latsakemboka ho an'ilay mpisolovava no tendrena hiaro an'ilay olona izay tsy afaka naka mpisolovava. Ho an'ny lavitry ny mpisolovava eto Madagasikara, manamarika n'ity taom-piasana 520 ity, ny fanolorana ny sosikevitra anovana ny fitsipika mifehy ny fanenjena ny mpisolovava. Raha toa ka ry zareo samy zareo eo anivo no ho lavitra am-perinasa ihany no mifampitsara teo aloha, hasimpanitsiny zany amin'izao, hoy ny fanazavana. Io zany sosikevitra arosiny filan-kevitry ny ho lavitra. Mazava ho azy lalàna moa no kitihana dia tsy maintsy ny anteny-miera rotota zany no anapaka anazy rehefa avy mandalo amin'ny teknisianina ny ministera fa sosikevitra no aroso satria amin'izao fotoana ny manenjika ny mpisolovava izay manao adsoina dia izahay mpikambana ao amin'ny lavitra ary izahay ihany koa no manao ny fanadihadiana ary izay ihany koa no manapaka farany na azo lazaina hoe mitsara farany ny sazy arakasa omenana izany mpisolovava izany dia izany nefa tsy mety hoe sady manenjika ianao no mitsara. Dia ny sosikevitra ho alefa zany any amin'ny mpanapaka ny lalàna dia ny hoe izahay mijanona ho mpanenjika fa ny filohan'ny olafitra teo aloha no hitsara. Dia amin'izay zany tsy arak'ilay amin'ny teny frantsay hoe juge et partie izahay. Totosan'ny zoma teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piasan'ny mpisolovava eto Madagasikara ho an'ny 520. Fotoana ihany koa nanamafisana orona ny firaisankinana izy ireo izay narahana fampizarana traikefa nataon'ireo mpisolovava vahiny tonga niatrika. Fa miady irery ankehitriny ny ankamaroany vehivavy malagasy hiara ny herisetra ho an-tokantrano. Mangina, tsy samy toroka noho ny tsy fahalalana sy ny henatry ny fiarahamonina. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fisiana rafitra iarovana ireo mpitoroka. Antony mazava-dehibe ny fisian'ny ivitoerana iray fo izay natao hianoana azy ireny. Santatra Randriana Arjanina.
Ny raikam-be efapolo isanjato ny vehivavy malagasy no efa niara ny erisetra ao atokantrano raha nivokatry ny fanadiadiana EDS 2020 na enquête démographique de santé. Maro amin'izy ireny no tsy mitorika antony tsy fahalalana ny dingana mila arahina sy ny antota-taratasy ilaina indrindra ireo avy any ambanivohitra lavitra. Ankilany fotom-pisaina malagasy ny hoe ny tokantrano tsy ahaka sy ny hoe izay mangina volamena anaka betsaka ny vehivavy arany erisetra no mangina sy miady rery. Lafiny ara-psikolojika izay tena misy mihitsy matianina amin'ny fahasalamana ara-tsaina izay mila tohandry ny vehivavy ireny satria na oresenao lahatra eo ary izy amin'ny araky ny lalàna hoe zao tsy mety dia sakana lehibe tsy androsony amin'izay ny fatahorana ny anankiray hoe so dia aninona raha votsitra io dia anahoana so dia vao maindray malifaty aty amiko aty sy ny zanakay izay zany mahatonga le tsy fahasahina ny tonga indray ny vao fitsarana be dia be ny tranga sy ny dossier raisin'ny fitsarana tsy zavatra hoe vita vetivety satria misy fanadiadiana atao misy fandraisana fiainonan'ny mpitaraina sy ny fanarahamaso an'le olona toriana zany dia lava be indrindray le procédure. Sakana ihany koa ny tsy fisiany rafitra iarovana ireo samy torika. Ankoatra ny erisetra ao an-tokantrano, mbola maro ny sera tsy ahafahan'ny vehivavy mivelatra na arak'asa na amin'ny mahaolona. Fa tsy zany ihany akory ny olana sedrain'ny vehivavy fa na dia miresaka bika manendrika ny ary dia mety tena olana be eo aminy ary io no mety ho sakana tsy ahafahany mivoatra tsy ahafahany manatanteraka zavatra eo amin'ny fiarahamonina. Dia hitantsika ihany koa ny tsy fahasahian'ny vehivavy mandray andraikitra eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina eo amin'ny sehatra ny fitantanana eo amin'ny sehatra ny firenena mihitsy ny ary zany anisan'ny olana sakana sedrain'ny vehivavy dia ity toerana ity mampivoatra ny vehivavy mba tena hoe apiakatra ny feoany sy apiakatra ny maizy azy efa ao anatiny io zavatra io fa tsy hoe voamena azy fa manampy azy zay mba apiakatra zay zavatra efa nomena azy koa. Nampahafantariny teny soanerana ny ivitoeram-pianona na ny centre d'écoute iray fo. Ivitoerana natao hianona, anohanana sy hanomezana torohevitra ny vehivavy manoloana ny olana sedran'izy ireo amin'ny andavanandrony. Misokatra isan'andro ny ivitoerana amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Ahitana matianina maro avy amin'ny vovonana jejo izay misehatra amin'ny fahasalamana na tsaran'ny bika amanendrika ary amin'ny resaka lalàna. Taranja azo velarina sy ampiroboroboana ny taranja lomano eto amintsika saingy mbola sakana ny lafiny foto-drafitrasa natokana ho amin'izany raha ny fanazavana. Tsy azo asoary velo. Mbola maro ny teboka mila tsaraina amin'ny fampiroboroboana ny taranja lomano eto Madagasikara ankehitriny. Ambany hatreto ny lentan'ireo mpilomano malagasy raha oharina amin'ny lenta iraisam-pirenena. Antony izany raha ny fanazavan'ireo mpisehatra ny tsy fahampian'ny dobo filomanosana anaovana fanazarantena izay tsy mahasahana ny isan'ireo mpikambana anatin'ny klioba. Ankoatr'izay, teboka mila tsaraina ihany koa ny resaka disiplinina amin'ity taranja lomano ity izay mitakezaka goavana hoy ny mpanazatra manoloana ny abetsahany vola ampiasaina amin'izany. Itreto fa eo amin'ny efa 200-300 personnes ny olona milomano mikotrana miaraka eo. Aiza novantsika zavatra amin'izay? C'est pas la peine zany tsika hoe ahita zavatra tsara raha tsy infrastructure no mpamboarina tsara koa. Tsireo fa ny ray aman-dreny tsireo zay mantsy le hoe amin'ny sport ny natation gasy dia hoe zay manam-bola ihany no manao azy. Zay zany reto to dia mba manaroatra mangataka hoe ngamba hoe mavita tsika kianja manara-pentra foty eran'ny district sy ny tany efa misy ngamba province tadiditsika fa piscine tsika ny olympique dia knapp sur rien e. Ny antsika zany io zava-misy dia atao amin'io. Zay zany somary mampalahelo kely aty amin'ny taranja lomano. Dia nefa mandeha amin'izay ohatra fandehanana ivelany tsalefa le natation fa tsy mety résultat fa tadidio fa ny ray aman-dreny dépense mandefana ankizy miano tena mandefana ankizy mahita résultat. Dia zay tena hoe manirana ngamba hoe mba mangataka zay hoe mba omeo infrastructure ohatrany fa ny piscine mbola tsisy piscine manara-pentra eto amintsika amin'izao tsika miteny zao hoe na public tsisy privé daholo. Zay man tena hoe mandoa vola ray aman-dreny 40 milliards isaka entraînement raha andeha hitady piscine rano mafana zany.
ananao fizarantena sy ny fampizaratra ekefa tamin'ny mpikambana avy amin'ny club association sportive Saint-Michel club natation sokajy ankizy ny mpanazatra vahiny avy any La Réunion androany teny Amparbe ankoatr'izay nisy fifananana maivana niarahana tamin'ireo mpilomano avy any ivelany ireo izay nandraisany solotena ny club isam-paritra anjara ny hariva teo tanjona ny ijerena ireo lesika ahafahana mampitombo ny traikefa ny atleta eto an-toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tafiakatra 300 mahery amin'izao fotoana ireo sivila moniaina eo Siria vokatry ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo vondron'olona mitapiadina izay manohana ny flo siriana teo aloha Bashar al-Assad nanomboka omaly araka ny tatitry ny mpanara-maso ny zon'olombelona any an-toerana. Ny flo siriana Ahmed al-Sahara ankilan'izay miantso ireto mpanohana ny flo teo aloha ireto hitolo-batana anatitra ireo fitaovam-piadiana eo ampelantanan'izy ireo tsy hitarany raharaha. Diny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manaikatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny feloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.